Faly mandray antsika indray eto amin'ny malagasy manao live code. Azadino ny miantso na mandefa message mivantana raha ohatra ka misy fanontaniana mahakasika ny live code. Androany antsika dia jery ny stratégie izay ampiasaintsika ato amin'ny malagasy manao live code ahafahantsika mampitombo haingana ny matrisitsika. Stratégie ataontsika dia hoe mampiditra olona anankiroa monja avy isika. Azadino fa mety misy olona miteny za tsy mampiditra olona, za sarotra be zany zao mila miasa vao mampidi-bola. Ato amin'ny live code tsy misy asa atao, tsy mila mivarotra produit, tsy mila mividy produit, tsy mila manenjika asa, tsy misy zavatra atao ato amin'ny live code. Izay ihany mba asa atao ato, manentana olona anankiroa monja dia izay ny stratégie ampiasaintsika. Ny fanentanana olona anankiroa dia tsy hoe izay kory ny limite na hoe izay ihany no azo atao, fa afaka mampiditra olona izay farany vitantsika satria hitantsika teo ny tombony. Rehefa nianantsika mahakasika ny vola miditra amin'ny live code dia hitantsika ny tombony raha ohatra ka mandray bonus correspondance ilay antsasaka ny karaman'olona ampidirintsika tsikany sy ny fitombony matrisy. Izany hoe ny stratégie ampiasaintsika dia izao, isaky ny mpikambana tsirairay dia mampiditra olona anankiroa monja. Azadino fa misy tombony lehibe ny fampidirana olona anankiroa. Tombony voalohany dia izao, satria $50 na $49,95 ny fampidiran'olona dia jereo tsara vao matafiditra olona anankiroa ianao dia mahazo $50 sady. Izany hoe efa miverina ny volana nanaovanao inscription live code. Manaraka an'izay miakatra grade bronze ianao. Inona ny tombony raha miakatra grade bronze sika dia izao, ny karamanao raha ohatra ka non classé ianao, izany hoe tsy nampiditra olona ianao dia $2047 par mois no maximum. Izany hoe rehefa feno matrisinao dia $2047. Fa raha ohatra kosa ianao ka grade bronze dia miakatra $4000 ny maximum ny karamanao, izany hoe doublé zany le tary. Manaraka an'izay dia izao ihany koa, mandray koa anao bonus correspondance olona anankiroa sahady. Izany hoe itsika efa nianatra mahakasika ny bonus correspondance fa ny olona ampidirintsika no andraisika ny bonus correspondance. Ka raha matafiditra olona anankiroa ianao dia mandray bonus correspondance olona anankiroa sahady isam-bolana. Manaraka an'izay satria anao grade bronze dia mandray anao 10% amin'ny inscription ataon'olona ampidirin'ilay olona ampidirinao. Izany hoe raha ohatra ty olona numéro 1 ty zao ohatra mampiditra olona, satria anao nampiditra azy dia mbola andraisanao 10% na $5 ihany koa izay olona izay. Izay zavatra izay no hitantsika. Ny farany moa izany izay lehibe indrindra dia hoe manafaingana ny fitombony matrisitsika. Izay no antony anaovantsika hoe andaontsika anao stratégie anentina olona anankiroa monja. Dia tsy mahita olona anankiroa ve ianao anam-piasana, anam-pianarana, eny an-dalana, eny an-tsena, ao amin'ny fikambanana misy anao, any am-piangonana, any amin'ny tsy haiko hoe mpiray mitolona aminao, tsisy ve anankiroa monja mba hitady vola. Azadino fa raha mampiditra olona amin'ny live code tsika tsy hampiditra olona andeha hagnaro vola na hoe andeha vidy zavatra ka olany vola, fa hampiditra olona mba andeha handray vola isam-bolana. Tsara verina ihany izany fa tsy misy asa ataontsika ao anatin'ny compte live code ankoatran'ny mampiditra an'izay olona anankiroa izay. Satria ny compte live code tsy trading ka hoe misy asa tsy maintsy atao isan'andro, tsisy zavatra dinigna be ao, tsisy click atao ao, tsisy zavatra atao. Ny mampiditra olona ihany izay ihany mba asa andeha ataontsika. Mampiditra olona anankiray ianao dia mahazo vola, mampiditra olona anankiroa dia mahazo vola. Ka ny stratégie ataontsika olona anankiroa monja no ampidirintsika dia izao, omena 2 volana ohatra tsika mampiditra olona anankiroa izay. Raha ohatra zany ianao androany miditra live code dia mahazo 2 volana. Ny antony dia izao, izahay no mandony abonnementanao amin'ny deuxième mois. Satria anao miditra voalohany igny dia efa voalohany premier mois d'abonnementanao, dia izahay no mandony deuxième mois d'abonnement. Agnatin'ny 2 mois io ve na 2 volana io zany ianao mba hiazahantsika zany ianao mba atafiditra olona anankiroa. Raha ohatra moa ianao ka matafiditra olona anankiray mandritra ny 2 volana le voalohany igny dia izahay koa no mandony 3e mois d'abonnement. Zany hoe raha amin'ity décembre ty zany ianao miditra, décembre, janvier, février, agny amin'ny mars indray anao vao mieritreritra mipiditra olona, nefa anao amin'ny mois de mars zany efa milamina tsara ny revenu matriciel miaraka amin'ny bonus correspondance amin'izany. Efa manomboka mandray vola zany ianao, efa manomboka mandray vola dia ny vola azo amin'ny live code ihany no andoavantsika abonnement. Izay no ataontsika tsy mamoaka vola am-paosy, zany tena tanjony. Izay no tena tanjony hoe mandoa an'igny
250 000 ariary na 49,95 dollars iny ianao a dia vita amin'iny ny fandaovanao vola fa niezaka ataontsika sisa nandaovantsika vola agny zany hoe zay vola ampidirintsika amin'ny live good ihany ka tokony samy atafiditra olona satria ifanampitsika amin'ny lafiny maro. Ahoana ny fomba hoentsika mameno ny matrisitsika? Dia ohatran'izao ny kisarisary a hoentsika mameno ny matrisitsika. Voalohany a miditra ianao, ny asa ataonao a dia mitady olona anankiroa. Zany hoe rehefa tafiditra live good ianao a dia manentana olona anankiroa. Dia izao raha matafiditra olona anankiray ianao dia anankiray zany sisa. Dia avy eo ianao rehefa matafiditra olona anankiroa dia vita zany, vita ny asa live good-nao. Efa vita mandrakizay igny a, efa miandry fitombon'ny vola fotsiny ianao. Fa fomba entinao miandry ny fitombon'ny vola dia izao. Mila zany ianao miteny amin'ireo olona ampidirinao ireo hoe magnentany ihany koa nareo olona anankiroa avy. Roa monja. Niza aiza misy ananjy firy ny aminao amin'ny Facebook ao, firy ny namanao amin'ny réseaux sociaux, firy ny faninanao, mpihira regny a, mpanakanto mety managna réseau be dia be izy. Regny olona pahera tsikatsika, regny olona mpanao vidéo amina Facebook regny zao a tena manana opportunité be mihitsy a ahafahany regny magnovola na hoe manangona vola be amin'ny live good satria ny antony a resaka réseau le izy. Dia raha ohatra manao mbola tandray revenu matriciel sy bonus correspondance betsaka zany hoe ilay antsasakaramanao dia mbola afaka manao ampiditra olona anao. Fa ny tanjony zao mba entano ampianaro ampio koa ireo olona ampidirinao ireo atafiditra olona anankiroa avy. Dia ity vidéo ity afaka atoro ananjy ilay vidéo anankitelo izay nomenantsika dia le voalohany sy faharoa sy fahatelo ty. Dia regny olona regny koa mampiditra olona anankiroa daholy. Dia rehefa matafiditra olona anankiroa regny dia jery tsara fa mitombo ny matrisinao. Ianao zany tetina mampiditra olona anankiroa, iregny miezaka mampiditra olona roa, iregny olona regny koa miezaka mampiditra olona anankiroa. Aza diny fa rehefa ambaninao ato izy dia andraisanao revenu matriciel daholy, dia regny koa mampiditra olona anankiroa daholy, dia malaky mitombo zany ny matrisinao. Malaky mitombo ny matrisinao. Ka ny asa ataonao zany a manao ezaka anao mampiditra olona anankiroa dia pasinao amin'izay na omenao an'jareo koa ny afatra hoe miezantsika ny samy mampiditra olona anankiroa monja. Olona anankiroa monja dia izay no asa ataontsika, mandoa abonnement, mandoa droit dia mampiditra olona anankiroa monja zay ihany. Indray mandeha any anao manao inscription $40. Ka raha ohatritsika anao live good dia zao $49,95. Io zany a 250 000 ariary. Tsisy ohatra hoe agny Chine, agny États-Unis, agny France, agny Canada, agny Russie, agny Canada, tsisy ohatra hoe tsisy VIP zany atao amin'ny live good fa mitovy daholo ny vola ifain'ny olona rehetrarehetra manao live good $50 na $49,95. Raha misy mandoa be noho io dia anao abonnement annuel zany izy zany io abonnement iny ihany le 9,95 iny tonga dia ifainy miaraka ny 12 mois satria azo atao zay amin'ny live good. Fa ho antsika raha ohatra tsy manana fahefa mividy anao an'le un an $49,95 daholo maneran-tany miaraka amin'ny frais de réseau ny antsika dia 250 000 ariary eo zany ny vola homanitsika dia tafiditra live good tsika. Be dia be moko miteny angaha mandoa vola manao live good mba manaova raha sérieux fa andray vola be karaha zany anao dia gratuitement soyons logique. Tsisy vola gratuit ambony tany eto fa mila miketrika. Aza digny fa ny atsembohan'ny tavantsika no nantsika fa raha ohatra tsika mahay mamboly dia mahay koa tsika mihoty ny zavatra nambolentsika ka mamboly tsika amin'ny live good ty 250 000 ariary monja dia afaka nokafanao compte live good-nao. Ny fomba ndoavagna an'io dia zao crypto-monnaie anankiray ihany ny tena tsara, USDT TRC20. Tsy mampiasa crypto-monnaie hafa tsika ankoatran'ny USDT TRC20 rehefa andoa abonnement. Azo ataony koa ho an'olona manana carte visa ka mahay mandoa zavatra en ligne dia afaka ifaigna par carte visa ihany koa le izy fa mety tsara zay. Ho antsika mbola tsy mahay manao crypto-monnaie dia zahay no afaka mandoa ny abonnement-nao fa afaka zany zay manampy anao amin'ny fandoavagna le izy afahana manokatra ny compte live good-nao. Izay ny vidéo live good manambara ny stratégie zay ampiasaintsika dia ireo koa ny vidéo anankitelo izay hitantsika teo voalohany amin'izany ny matrice live good faharoa manaraka an'izay ny fampidiram-bola live good ary ny fahatelo ny stratégie izay ampiasain'ny malagasy manao live good. Dia raha isoratra anarina ianao dia omena ny vidéo fahadimy dia ny fanaovana pré-inscription. Ny pré-inscription tompoko gratuit mahay miampona fa ny inscription amin'ny live good kosa no andoavana droit, andoavana tsy dépôt fa droit.
ny vola ifaitsikana ka raha ohatra ka malininao zay afaka miantso afaka ny koa tsika miditra amin'ireo page ireo a na hoe miantso mivantana sotra betsika tompoko